mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rerako malala tratrety alakamisy fa 5 volana septambra ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny taratasy ny soatan'i Paolo an'ny Kolosiana toko voalohany diny faika amby roapolo ka hatramin'ny diny fahatelo amby roapolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolono ho masina sady tsy hanatsiny mampondro eo anatrehany. Raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notoriana eny ambanin'ny lanitra rehetra eny, ary izany no nanaovana ahy Paoly ho mpanompo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Maharitra amin'ny finoana, mafiorina sady tafatoetra. Andininy fahatelo amby roapolo. Afaka famelibelon'ny Paoly mihitsy izany hoe ny kristianina mafiorina, kristianina mitoetra tsara, kristianina maharitra amin'ny finoana. Ny teolojian'i Paoly dia mazava be fa ny mahatonga ny olona afaka miorina tsara amin'ny finoana dia tsy ny herin'ny tenany fa ny fiankinany amin'Andriamanitra. Ny fiankinany amin'Andriamanitra, ny fifikirany amin'ny tenin'Andriamanitra no mahatonga azy na mahatonga antsika ho mafiorina tsara ao amin'ny Tompo. Ny asan'ilay ratsy kosa na izao tontolo izao izay ambarany ery amin'ny andininy fa 2 dia manozongozona, manongotra izany fototra iorenantsika ao amin'ny Tompo izany. Farafahakeliny dia misy lafin-javatra efatra ampiasain'ny devoly na ampiasan'ilay ratsy atao mba tsy ho mafiorina isika, mba tsy ho tafatoetra tsara isika. Farafahakeliny misy zavatra hitantsika amin'ny Zoatra Masina nataon'ilay ratsy. Voalohany dia ny ataon'ilay ratsy voalohany indrindra ka mahatonga antsika tsy tafahorina, misalasala ny amin'ny finoana, tsy mahana fanantenana, indraindray ara miala ndaosiny lay fisalasalana ny finoana dia tsy tafatoetra tsara. Ny voalohany dia izao, ilay ratsy dia miezaka miasa mba hanova ny tenin'Andriamanitra. Manova ny tenin'Andriamanitra na mandahy mihitsy aza ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika ny nataon'ilay ratsy amin'ny fakapanahy nataony tamin'i Jesosy, ovaniny marina araka ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny manao hoe mianjera any fa aniraka ny anjeliny inge Andriamanitra hitaty anao. Izany hoe ilay ratsy dia miezaka maka fanahy, manova ny soratra masina io, ovainy soratra masina io, ovainy ilay fahamarinan'Andriamanitra tahaka ny nataony tamin'ny ravehivavy tao amin'izahay Edena. Novany ilay tenin'Andriamanitra. Ary be dia be ny tahaka izany ao amin'ny soratra masina hoe ny ataon'ny devoly voalohany dia izao, ary tsy miova za mandraky teny an'io, dia mahatonga antsika hisalasala ny amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ilay tena fahamarinana ambaran'ny tenin'Andriamanitra intsony no hajaintsika fa ilay fahamarinana efa ilay tenin'Andriamanitra efa namboariny ilay ratsy. Ary ny fomba hanamboarana azy dia be dia be. Rehefa sendra mijery tambajotra isan-karazany eo ianao dia mahita fa be dia be ny soratra masina aolan'ny olona, entiny mandavo, entiny mampienjera, entiny mampiala ny olona amin'ny finoana mihitsy ary. Dia mila mitandrina. Hotsika hoe ny ataon'ilay ratsy voalohany indrindra dia izao, manolana, hoy nareo amin'ny teny frantsay hoe déformer ilay soratra masina, ilay sitrapon'Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra. Ary rehefa olana izy io dia izao manjary mianjera isika, na olany mba hakivy itsika, na olany mba hahatonga antsika tsy hiorina tsara, na olany mba hahatonga antsika halalaka be, hahatonga antsika hanao izay danin'ny kibo. Dia izay no mahatonga an'io hoe ataon'ilay ratsy voalohany indrindra izay.
Fany faharoa ataon'le ratsy de zao dia miezaka koa izy a ny faharoa ataony de zao mahatonga atsika lavo, mahatonga ny mpino tsy miorina tsara de zao ny ataony koa de zao miezaka izy mandrava ny fijoroana vavolombelony fijoroana vavolombelon tsika ezahany zany ravana ezahany zany zay lotona lay fijoroana vavolombelona lotona aratsiana ataon'zay tsamafy olona lay fijoroana vavolombelona tsika mijoro vavolombelona ohatra hoe fitiavan'Andriamanitra dia miasa izy mandoto an'zany fijoroana vavolombelona zany mijoro vavolombelona tsika fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra dia miezaka izy ny discrédité nareo teny frantsay lay fijoroana vavolombelona ravany lay fijoroana vavolombelona hitatsika be deaibe am'izao andro enantsika zao tsy miova zany fomba fiasan'lay ratsy zany tahaky ny jereo tsara tahaky ny fijoroana vavolombelona ataon'ny Paoly Silas hitatsika am'Sokatra Masina ao miasan'ny apôstôly de zao be deaibe ny olona nitorabato azy teny hoe mandaingy izy sy ny sisa rehetra ary dia ndraindray raha de miezaka lay ratsy manovany lay afatry Paoly ohatra de lazaina fa Mercure lazaina fa Andriamanitro Paoly be deaibe ny hitatsika am'Sokatra Masina hoe ny ataon'lay ratsy de zao ezahany ny mandrava ny fijoroana vavolombelontsika io itsika zany miezaka mijoro amin'ny fahamarinana ohatra dia misy olona misy asan'lay ratsy mandravany zany fijorotsika vavolombelona zany ka aratsiny le fijoroantsika vavolombelona de manjary lasa kivy isika lasa tsy miorina tsony kivy za tsy raha izany izy de zao za tsy teny tsony za tsy hanao tsony za vizaka za trotraka de mandresy izy fa ny fahatelo zay ataon'lay ratsy de zao ataony koa zay ampihemitra atsika ataon'zay ampihemitra atsika ataon'zay ampangatsikatsika ataon'zay afoana lay fikelezana ainatsika dia io ataony keo itsika zany a miezaka miasa manompo an'Andriamanitra de zao lay ratsy rehefa tsika zany te iorina tsara mihitsy miorina tsara tsika dia inona ataony miezaka izy mandrava lay risy-potsika lay hafanam-potsika iny dia ravany iny hafanam-po iny tsy vitany hoe le fijoroana vavolombelona kianiny ravahany fa izao lay hafanam-potsika manosika atsika hijoro vavolombelona mihitsy iny no ampangatsiahany ary hitatsika zany rehefa manao zavatra ianao anatin'ny fiangonana indray na manao asa soa tahaka zany dia tsapanao mihitsy hoe misy asan'lay ratsy mampangatsiaka anao mampihemitra anao manao zay tsy androsonao manao zay tsampiorina anao mihitsy hitanao amin'ny andavanandro zany asan'lay ratsy zany asan'lay ratsy zay mahatonga atsika tsy afaka ndraindray raha mihemitra mihitsy za tsy hanao tsony vizaka ampangatsiahana lay izy ary be deaibe ny fomba ataony ampangatsiahana azy raha Sokatra Masina ndresana be deaibe any amy Luka toko faharoa amby roapolo Matteo toko fahaeniny Filipianina toko fahaefatra Tesalonianina voalohany toko faharoa be deaibe reo andiny Sokatra Masina zay ahitatsika zany hoe ininy Satana atao ininy le ratsy ataony ny ampangatsikatsika ampihemitra atsika zay mahatonga ny epistily any Hebreo manao hoe tsika tsy mba naman'izay mihemitra matetika maka ohatra momba ny epistily any Hebreo tsika eto manao hoe ny anangatsika ny kristianina tao Jerosalema ny antony nanoratana ny epistily any Hebreo nangatsika satria mijery olona satria Satana dia mitonanao hijery olombelona fa tsy mitonanao hijery an'Andriamanitra ny asan'ny Satana voalohany dia na ianao ataony mijery ny tenanao de kivy ianao hoe za ve mo inona mo nilana za ara-panota za tsy mahavita inona na ianao tao amin'ny hijery ny fahalemen'ny hafa na hoe ianao nge tsy tiany olona jereo ny olona nga tianao ianao fotsiny na tao aminy koa hijery reny ve mbampivavaka jereny toetrany tao amin'ny ianao hijery olona fa tsy tao amin'ny hijereny Jesoa tsy tao amin'ny hijery ny azo fijalian'ny Kristy fa tao amin'ny hijery olona dia manjary lasa mihamangatsika manjary lasa mihemitra manjary lasa kivy dia fomba fiasan'lay ratsy mahatonga atsika tsy miorina tsara koa zay fa ny fahaefana farany dia hitatsika koa ny ataony keo dia miezaka koa izy ataotsika hoe manao zay tsy ampahomby mihitsy ny asa manisy vato misakana eny am'izay asa ataotsika fananiny mihitsy iny hoe asiny vato misakana mety mafana fo ianao tsy maninona
mety ho tsy voakasika ny fijona vavolombelona fa izao ampiasainy ndray ny hafa mba anao vato misakana ny fandroso'ny asanao fandroso le fijona vavolombelona dia ataon'zay zay tsy androsoany lay asanao ataon'zay ametrahana vato misakana apanda alavo an'lay alavo anao ka tonga anao tsy afa mandroso amin'ny finoana de afako Paoly eto de manazava manao hoe aokary ianareo aoka isika mba iorina tsara aoka isika mba afana fo aoka isika mba hitoetra tsara am'zany asa fanompony zany asehony tsara ozy amin'ny andininy fa 20 zay ndesantsika teo hoe raha ohatra ka tsy miorina tsara ao am' Jesosy lay lohan'ny fiangonana isika de manjary kivy manjary reraka manjary trotraka manjary mihemotra ary ny nakatsika ohatra moa amin'ity mofinaina ty dia ny andininy fa 13 izy manao hoe maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety afina hiala amin'ny fanantenana raha vo tsy miorina tsara am'lay loha isika ao am' Jesosy Kristy tompo de izao manjary tsy tafahorona isika raha vo tsy miorina tsara ao am' Jesosy lay loha isika de izao manjary resin'lay fakam-panahy resin'lay etraketraka lay ratsy le afaka am'izao vanim-potoana iaintsika zao a de miasa mafy lay ratsy miasa mafy manao zany apiala atsika amin'ny finoana zany manao zay apiala atsika amin'ny finoana manao zay tsy atafatoetra atsika ao am'le fanantenana dia efa nomen'ny tompo ary ny vahaolana miorina tsara ao am' Jesosy Kristy tompo lay mpitarika atsika lay lohan'ny fiangonana lay zokitsika lay tiatsika miorina tsara ao aminy tsy mahazo matoky teny tsy mahazo mirehare tsy mahazo misaraka amin'Andriamanitra ahoana ary ny fomba iainantsika am'zany reto roa reto de ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka reo ny fiadiana ireo ny mamelona ny finoatsika reo ny sakafo ny finoatsika ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra raha vo tsy ampy vavaka isika raha vo tsy ampy tenin'Andriamanitra isika de zao reraka ny finoatsika ny finoana de ao foana nge tsika efa matetika miteny manao hoe tsisy kristianina tsisy finoana zany fa mety ho kely finoana mety ho be finoana ka ny matonga ny fitombon'ny finoana ao anatintsika de zao ny fitiavatsika ny tenin'Andriamanitra fitiavatsika miaino ny tenin'Andriamanitra fitiavatsika mianatra ny tenin'Andriamanitra fitiavatsika mamakafaka ny tenin'Andriamanitra ny fananatsika fiainam-bavaka ny mampiorina atsika tsara ao am' Jesosy Kristy tompo lay loha 20 de zao manjary tafatoetra tsaratsika ka manana fanantenana manana fifaliana ka na inona hafetseny zao tontolo zao hanovany marina amin'ny tenin'Andriamanitra de mafiorinatsika satria fatatsika izay inotsika na inona hafetseny zao tontolo zao ka te handrava ny fijogotsika vavolombelona te handoto ny fijogotsika vavolombelona te hiampangatsika de zao mafiorina itsika satria lay rany Kristy no efa nanadio atsika ary na inona fiezahan'lay ratsy ampangatsika ny finoatsika ampangatsika ny fanoloran-tenantsika de zao tsy mahefa na inona satria lay fanan'Andriamanitra efa atao anatintsika ataon'ny fotsika manome hafanampo atsika manome risy-po atsika noho ny fananatsika ny tenin'Andriamanitra fiainana ary na inona fiezahan'lay ratsy hanisy vato misakana eo anoloantsika de zao Jesosy ny mpitaro-dalana atsika Jesosy no efa loha lalantsika sy vody lalantsika alao ery afaka malala matokian'Andriamanitra miorena amin'ny tenin'Andriamanitra ary miorena koa amin'ny tenin'Andriamanitra izay iainana isan'andro san'andro amin'ny alalan'ny baiboly zay vakiana sy toriana arak'izany ho aminao any ny fiadanan'i Jesosy ivavaka sika tompo amisoranao zahay noho ny soratra masina zay nomenao anay mampiorina anay amin'ny finoana lay ratsy dia miezaka mandrava ny fiorenanay mafy ao aminao lay ratsy a dia miezaka mandrava ny fanoloran-tenanay ka matokany tsy mana fanantenana misaotra tompo fa ao aminao Jesosy ny orenanay
ary ny fahazavan-tsainao no atakaranay ny sitraponao amin'ny alalan'ny fanainao masina mitoetra ty anatinay. Mamelanay tompora mitavozavozo zahay fa ataovy itoerany fanahinao masina mandrakarivo zahay ary omeo fifaliana sy fiadanam-po. Misaotra am'izao tenatenan'ny herinandro zao fa omenao toky zahay mba iorona tsara amin'ny finoana, aritra tsara amin'ny finoana, ho tafatoetra tsara ao anatin'ny fanantenana. Dia tahitompo ny tontolo andronay, tahio ny fiainanay ary zay asa tanterahanay amin'ny tontolo andro ty ataovy ahitanay fifaliana sy fanambinana, miarovanay de omeo anay ny fahasalamana ary mitoetra betsaka ty anatinay ny fiadananao Jesosy. Dia tahio ny tanindrazanay, tahio ny fiangonana zay ibiazanay dia aoka hitoetra amin'ny fifaliana mandrakariva ny fiangonanao zay animponay sy velaranay amin'ny fahafantarana anao. Jereo ireo marary Jesosy sy trano, jereo ireo manana olana ampahireso. Aminaranao Jesosy no ametrahanay hatranin'ny fiainanay sy tontolo andro ity, mba ho tontolo andro mpandresena, tontolo andro iorenanay amin'ny finoana, tontolo andro zay iarahanay aminao. Amen.